si fankalaza no entiko mbo anolorako te na dia kely aza ny fahitagnanay ny tompo mahita ny tsara to anatiko hirahira si fankalaza no entiko eto anatrehana zay nagnako tiao idofoko anao raisontagnandro Volazafa fazao volumani tifaranzao ke ava baraka keto efa volazafa fazao volumani tifaranke ava baraka keto ayo ayo sake samba che ayo 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 samy managna ny andisiny atongavany akito tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foa ny anjara efa tonga aminao miaraba tompolahy finaritra tompovavy tonga ndraiky tsika zao ny amin'ny fotoagna zay ny fagnomezantsika eto isaky ny asabotsy atoandro eto amin'ity fandaharagna ity mafonja dia mafonja ny zavatra ho resahana ary agnisan'ny zavatra ilainao amin'ny mahamalagasy anao amin'ny mahaolona liam-pandrosona anao indrindrandrindra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao tonga eto ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana avy ato amin'ny fiangonana Zina Firaisana zay efa tsy zoviana amintsika ny toerana misy atsika etsy-ambolo madinika avy afaran'ny coopérative Trans Express le mandeha Vatomandry sy Manoro zay ahitantsika fivoriam-bavaka isaky ny alatsinainy maraina amin'ny 10 ora
talata sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora vavaka délivrance, talata sy lakamisy ariva amin'ny 5 ora sasany fivoriam-bavaka lehibe, isaky ny azoma fifadikanina manomboka amin'ny 7 ora, ary ny alahady tontolo surtout zao rapitso manomboka amin'ny 7 ora maraina dia ny après-midi amin'ny ora sasany. Fa tiako marina eto ny fotoanatsika rapitso androany maraina zao dia fa hitatsika fa tato amin'ny foyer social Canada tsika no nanao ny fotoam-bavaka androany maraina tamin'ny 7 zany. Dia rehefa aveo fotoana afaka fotoana fohy manomboka amin'ny ora sasany mbola ao amin'ny foyer social Canada ihany ny tenako miaraka amin'ny pasteur Rija Randrenandianina zay manana fandaram-potoana ngeza be tsika ao makasika ny séminaire hoe vie maharanitra ny vie. Anasako atsika rehetrarehetra fotoana io ary ilana fandavantegna manokana satria ngeza be ny zavatra ho resahana, tsara be ny zavatra ho hitany masonao ao rehefa aveo. Ka manasa atsika rehetra tsy ankanavaka voaka ny tamatavy na mpivavaka na tsy mpivavaka tongava fa tena tsy hanenenanao famangin'Andriamanitra anao io ary fotoana spécial zay nomaniny Jesosy Kristy ho atsika voaka ny tamatavy. Anao zay na eno zany teo dia hitanao tsara fa tsara be ny fandaram-potoana tamin'ny maraina tamin'ny 7 beda be ny olona nandray zavatra tao. Dia ny rariva koa manomboka amin'ny ora sasany mbola miaraka ao koa ny tenanay ny tenako sy pasteur Rija avy amin'ny Soteria. Dia rapitso faradoboka manomboka amin'ny 8 ora sasany maraina dia ny ariva amin'ny ora sasany. Rapitso zany mamaragna anazy io manasa atsika rehetrarehetra tena fananina mihitsy tsy natao agnaty fiangonana tsy natao amin'ny toerana manokana fa amin'ny tragnom-panjakana mba ahafahantsika tsy magnavakavaka ahafahantsika tsy hafahafa fa hoe zavatra maleo tegna tanteraka ahafahantsika jiaby mandray zavatra tongava fa zava-dehibe dia zava-dehibe ho za teo nodinitsika ao anatin'izany ka mirary dia mirary fahasoavana fandresena fitahina ho atsika rehetrarehetra zay vonona andray zavatra amin'ny fotoana io. Zay ny hoe lariavana fa ivavaka isika mialohan'ny andrenesantsika ny afatr'Andriamanitra. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay angatanay ny herin'ny fanamasina ny osotr'Andriamanitra velona hiasa hikasika ny voaka ny tamatavy ao anatin'izao fandarana izao mankasitraka anao zay tompo satria tsara dia tsara ny fiarahana aminao ary mbola tsy nandiso fanantenana ianao. Misaotra tompo misaotra fanamasina averineo anao mifankasitrahana dia raha laza mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany ravagna antsika dia mba hianatra kely amantatra hoe ahoana ny afantaranao fa toerana mety aminao ny toerana anankiray, ahoana koa ny afantaranao fa fotoana mety ny fotoana anankiray. Raha dika amin'ny teny français dia hoe être au bon endroit, être au bon moment. Hoe akory ny afantaranao hoe fotoana mety aminahy ty, ahoana koa no afahanao mamantatra hoe toerana mety aminahy ty. Be da be amin'olona ravana indrindra raha ohatra tsika zao iresaka fivavahana tsy vitsy ny olona mandeha mivavaka amin'ny alalana ronorono hoe ary daholo ny fianakaviana ary daholo ny kamarady nefa itoerana io fantany tsara zao fa tsy mety aminazy. Ohatra koa amin'ny resaka finoanan'Andriamanitra io misy ane karazan'olona ravana mandeha mivavaka fa tsy fantany aby hoe ino mo raha tegna atao agnatin'ny raha io. Mila mba fantarana zany rehetra zavatra resako anao reto raha tia handeha lavitra ianao, raha mba tia hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, indrindra hoe mba tia hamantatra zany atao hoe sitrapon'Andriamanitra zany dia hianarana ny mamantatra ny hoe bon endroit, hianarana ny mamantatra ny hoe bon moment. Reo ravana zavatra mila jerevantsika en tant que mahazanak'Andriamanitra atsika. Dia ao anatin'izay indrindra vakio tsara ny baiboly fa miresaka izy ao ohatra zao no raha mijery ao amin'ny Hébreu toko fa 10 ny 12 sy ny 15 dia magnazava ny baiboly resaka hoe aelan'ny fotoana noho izany ny maturité spirituelle tsy miankina amin'ny fotoana fa mila zavatra ianaranao anatin'ny tenin'Andriamanitra, mila mankato tenin'Andriamanitra ianao raha tia hitany antsoina hoe fahamatorana sy fahalebiazana ara-panahy. Reo zany zavatra anankiray ka amin'ny fiainana mila jerevanao tsara hoe ty toerana ty ve mety aminahy, ty fotoana ty ve fotoana mety tokony hanaovako zavatra.
Beda be zao ny olona ohatra fotsiny ohatra hoe manambady tsy fantany ny fotoana tokony hanambadiana. Ao ihany koa ny maika loatra, ao mony tara satria mila mamantatra fotoana tsika riavana. Ohatra zao na ny zavatra nambolen'Andriamanitra eto ambony tany ohatra zao ny letsia, tsy mahita letsia isan'andro zany ianao, fa misy fotoanany ny letsia. Ary ny zavatra anankiray rehefa amin'ny fotoanany tsara. Tanao tsara zao tsika raha mbola ao anatina fatanorana, fotoanany fatanorana tena impeccable ny zavatra rehetra. Hitanao mihitsy hoe mety matanjaka tsara ianao, ao tsara ianao. Fa kosa misy zao fotoanany fahazazana, misy fotoanany fatanorana, ary misy ny fotoanany fanterana. Tonga dia hoe antitra mihitsy ianao anatin'izay. Antitra, fotoana, mila ianarana, fotoana, mila jerevanao tsara zay ary mila fantarinao hoe atraiza, inona, manahoana ny fotoananao. Ao anatin'izay indrindra riavana, raha miresaky tsika ny amin'ilay hoe fotoana, nantson'Andriamanitra tsika reo, na lehilahy ianao, na vehivavy ianao, nantson'Andriamanitra tsika mba hanjaka, ka mila hitanao le toerana zay efa nomanin'Andriamanitra mba hanjakanao. Aza mety hiavagna amin'ny herera lava, beda be mitsika moa miavagna amin'ny herera, nanao herera za tamin'iny, nanao herera za tamin'iny. Aza mety hiavana amin'ny herera lava, fa mba andana fantaro ny bon endroit, fantaro ny bon moment. Raha sendra zany ianao ka mpanao fahadisoana foana, dia mba fotoana kosa zao mba hialana amin'izay karazana fahadisoana zay, mba mandeha amin'izay amin'ny zavatra mety. Ohatra zany ao anatin'izay jerevanao tsara mianaratra any mifehy circonstance favorable sy circonstance défavorable. Reo zany zavatra mila ianarana reo, mifehy circonstance favorable sy circonstance défavorable. Ohatra hoe misy zao zavatra mety, fa misy zavatra tena tsy mety mihitsy. Ahoana ny réactionnao rehefa mety ny zavatra anankiray, manahoana ny réactionnao rehefa tsy mety ny zavatra anankiray. Mila mianatra zany mamantatra an'izay circonstance favorable ary circonstance défavorable. Dia agnatin'izay riavana matetika rehefa tsy mety ny zavatra ataontsika dia te hiala foagna tsika, te hifindra tsika. Alô za hifindra, ao moa miasa saigna zany dia ho agny andafy, ao aza zay nga mandeha hipetraka Tananarivo, alô za zany ho agny Tamatavy, alô za, satria misy fotoana zany ny zavatra anankiray tsy mety. Ary ao anatin'ny tsy mety io indrindray izy io Andriamanitra mampianatra atsika zavatra, mampianatra atsika karazana fiainana. Ary matoa zay misy zavatra tsy mety mandalo amin'ny fiainanao, Andriamanitra te hitaizanao igny ho amin'ny fahalebiazana. Satria ny zavatra tsy mety mitaky force, mitaky initiative, mitaky supplication, mitaky karazana expertise sy namany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Raha vao tsy mety zany zavatra anankiray dia misy devoir ao. Indraindray igny devoir igny no tsy vitatsika ny anao anazy. Indraindray igny devoir igny tsy resy lahatra atsika anao an'izy satria mafy be no miatrika tsy fetezany zavatra zany amin'ny fiainana. Dia eo indrindra riavana no mahatonga nyty fandaratsika ty nizaraigna maimaim-pona ho antsika rehetra mba ahitantsika, ahafantarantsika ny tegna sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika io. Mianaratra ny mifehy circonstance favorable sy circonstance défavorable. Eo indrindra ny tokony ianaranao mifehy an'le izy rehefa tsy mety le izy. Dia nio tsara fa sao dia ny émotionnao no mitondra anao, indesina fanampo. Ao zao misy karazan'olona indesina fahatezerana, ao ny sasany indesina alahelo, ao kosa moa no entiny hafaliana. Regny natsoina hoe émotion. Tsy tokony ho émotionnel ianao zany amin'ny fiainana, fa mila mamantatra ianao hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny andehanao voakany sa tsy sitrapon'Andriamanitra. Agnatin'izay indrindra vakio ny tantaran'i Jesosy Kristy. Nisy fotoana izy nanana kamarady anankiray antsoina hoe Lazarosy, c'est son meilleur ami, tena hoe namagna be tsisy karan'izany. Mbola ny tegna namagna moa lombolombo hava, ny havagna ary indraindray ohatry ny mbola tsotsotra, fa ny tegna namagna io le hoe ami proche, tena agnatin'ny fo ao indraindray no misy azy. Dia narary io rangahy antsoina hoe Lazarosy io. Nanomboka narary dia nandefa tatitra tagny aminazy ny fianakavian'ny Lazarosy hoe ory Jesosy Kristy ô, marary le kamaradinao Lazara, mba tongavy ianao mba hivavaka ao anazy fa marary izy ao. Raha vakinao le tantara rehefa tsy taitra Jesosy, tsy haiko ino raha tsy nataitra anazy tao, tsy rototra aby izy bon izy eny ary misaotra ozy fa voaray. Dia ny tegna nampalahelo ny afara tamin'ny hoe maty mihitsy io Lazarosy io. Zay le circonstance défavorable zao zay
zavatra tsy nety zany no nitranga teto ny afara tamin'ny maty io lazarosy io ary nalevigna tagnaty fasana 4 jours efatrandro izy nalevigna tagnaty fasana satria maty dia ino izy nareo ny zavatra nitranga efa maty 4 jours lazarosy vao se déplacé jesosy efa maty 4 jours vao se déplacé jesosy inona ny antony satria jesosy mihitsy nilaza zany hoe ny zanaka o tsy mahazo manao na inona afa-tsy ampanaoviny ray zanaka tsy manao na inona afa-tsy ampanaoviny ray hitanao tsara anatin'izany fa tsy nandeha tamina émotion jesosy fa izy zany olo mivavaka isan'andro san'andro connecté amin'andriamanitra isan'andro san'andro dia fantany tsara hoe fotoana mety andehanana agny sa tsy mety possible afaka nandeha tagny izy tamin'izy le narary fa mety tsisy zavatra nitranga ta tsisy fanasitranana ary mety fa fambaraka aza ny moezan'olo wala izy ndraiky moa tsy mahay mampahivagn'olo marary ono fa fantany tsara ny fotoana mety mba hanehoan'andriamanitra ny voninahiny dia ndana tongava sainao fa nandehanany jesosy tagny tsy nanasitrana tsony fa nanangan'olo maty mihitsy anao am'izay zany rehefa amin'ny fotoana ny zavatra anankiray goavana lavitra ny résultat mivoaka ao anatin'ny zavatra ataonao zay any zavatra nisy tatitra be da be tonga tany amin'ny jesosy fa tsy taitra izy satria fantany ny fotoana mety raha manaika raha ohatra zany hoe maimaika fotsiny anao zavatra ary na jesosy eo raha ohatra ka maimaika teo zany jesosy mety tsy nisy ninina nitranga misy tenin'ny mpampianatra anay zay milaza hoe ce n'est pas l'urgence qui vous doit vous amener à se déplacer ce n'est pas l'urgence qui vous doit vous amener à se déplacer tsy hoe rehefa misy zavatra maika dia tsy maintsy makany ianao dia retintsika io zany tsy mahavoa contrôle an'izay vao maheno hoe misy an'izao ny amin'ny erytantinina ry igny izy lamba hoan'ny foagna igny lasay tsy voa contrôle tokony mbola anao akanjo tokony mbola anao an'izao raha vao émotion no mitondranao matetika dia déception ny afaran'igny fa fambaraka ny afaran'igny ohatran'izany ny olona maimaika tianan-karena maimaika tianambady kibo ndraiky azony aloha maimaika tianangana varotro fa rano ny afara tamin'ny lafo dolo raha jiaby nambidy ravagna ny labotiky maimaika te hiasa maimaika aza maika fa fantaro ny fotoana mety aminao reo zany liavagna le izy aoka zany mba ny fanamasina no idiriger ny mouvement-nao fa tsy émotion ka tsy ny fahatetairanao akory no afaka hanova zavatra fandana antanio andriamanitra mba mivavahary ava atsika reo afaka mba mivavaka zany mivavaka zany tsy ilagna pause zany tsy ilagna karazana feo manokana zany fa natao mivavaka dia mba mikoragna amin'Jagnahary mba mianatra zany ianao raha mba misy zavatra kasainao atao dia mba mivavaka anao jesosy akory anoky fa zah io sady misy olo magnantso anahy ary misy olo magnantso anahy ato aiza amin'izy ireo mbo sitraponao mbo atoronahy koa andriamanitra e fa zah ty tsy managna conseiller afa-tsy anao rery ihany dia ho hitanao fa ho isy karazana signa be da be atoron'andriamanitra anao possible io amin'ny alalana soratra anao mivoaka tragno misy soratra hoe aza matahotro mandehana anao mamaky boky na tsy fantako hoe marany dia misy olo mikoragna aminao hoe courage iregny dia fa valim-bavaka regny iregny dia fa andriamanitra miteny aminao fa ndraindraytsika moa ko mieritreritra zany hoe itenen'andriamanitra dia mareny feon'olo mangorohoro be mareny olo zanako vavy tsy voatery anao an'izany aminao andriamanitra fa io matetika rehefa hitahintsika andriamanitra amian'ny hevitra atsika sosokevitra zany nataony tonga agnatinao any eo anao ka raha misy zavatra takatra saigninao zay za mariny tokony andalo ary za mariny efa andriamanitra miteny igny zay iregny no manosika anao afantatra hoe mety ty zavatra ty na tsy mety entre parenthèse mizara zany mianara mba misaotra an'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra misy zavatra nampalahelo be nitranga misaoran'andriamanitra misy zavatra nahafaly misaoran'andriamanitra misy zavatra nahatezitra hoe misaotra jesosy ny amin'igny zavatra navelanao nitranga igny satria misy ten'andriamanitra amin'ny Romana toko fahavalo andininy fahavalo amby roapolo hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'andriamanitra midira zany agnaty fiderana misy possibilité koa zany ahafahanao maheno an'andriamanitra mba midery anao ohatra mba mihira anao misy fotoana magnano karazana hira adoration fiankofana mba miresaka amin'andriamanitra anao mikoragna agnatiny io dia agnatin'igny hirahira alefanao igny matetika misy hevitra tonga satria misy présence n'andriamanitra zay anengeny anaran'olo amin'regny tromba regny tanao ny olo kofa itromba dia rombogny tromba io mirombo tromba ho zare misy raha tsy manjarinjary karahan'izay ataon'olo ndraindraiky dia izy io zavatra nianaranjareo tamin'andriamanitra tato ihany satria devolo tsy mahay raha koa tsy raha hitany tandagny tao exploiteny amin'ny raha tsy manjary dia rehefa te hita présence n'andriamanitra raha tia regny andriamanitra hiasa anao
tia regny feon-jagnahary ianao mbo derao izy. Misy karazana hira fiderana be da be azo atao, misy karazana hira fiankofana be da be azo atao. Raha mpivavaka zao anao amin'ny fiangonana misy anao misy hira ao, regny mbo hirahirao, zegny mbo maresidresy lahatra anao tiatia ny fagnahinao averimbe regny. Fa rehefa anao tia mihirahira izy regny mikoragna aminao Andriamanitra, dia amin'igny fotoana igny azo atao lavitra kedy ka izy stylo dia mo mandray naoty ianao. Eo ry avagnaly ka satria indraindray misy zavatra sarotra andalovantsika, possible sarotra le lalana andiana. Amin'igny fotoana igny mila an'Andriamanitra ianao. Ny ranomaso, ny fahataiterana, ny tafitra dia manakana anao tsy hahenao an'Andriamanitra. Anao zany ko tomagny taitaitra lava ary indrindra agnatin'le hoe tafotro manakana anao igny tsy hahenonao an'Andriamanitra. Tsarofa misy osotra miaraka aminao io, misy herin'Andriamanitra govagna be miaraka aminao io, satria nateraka ao amin'izany ianao. Ka mila mianatra antsika mifankazatra amin'Andriamanitra mba alalanao hatrany ny hoe bon endroit sy bon moment. Irentsika ihany koa fa ndray andro ripetera noentin'Andriamanitra, noentin'i Jesosy izy tagny tendrombohitra, io le hoe tendrombohitra ny fivantare ao Matthieu 17:4. Dia niangavy mafy an'i Jesosy mihitsy izy hoe andao tsika hanamboatra tragno aketo izy, raiky izy ho an'ny Mosesy, raiky ho anao, raiky ho an'ny Eli, satria niseho tamin'i Jesosy Mosesy sy Eli dia namirapiritra tarihinjareo. Dia nanapa-kevitra petera alohantsika hijanona aketo hanamboatra tragno mihitsy. Fa Jesosy tsy nanaiky an'izany satria tsy nitoerana rehetra mahafinaritra no natao hijanonana. Ary zay ny voalazan'ny Baiboly, ny zavatra rehetra ozy azo atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Anatin'izay indrindra ry havana toy izantsika ny lesona, raha jerevanao koa Matthieu 10:29, Matthieu 10:29 dia mampianatra koa Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 10:29. Tiako mba hovakinao mihitsy raha mba manana Baiboly ianao mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ozy eto hoe aza mitady volamena ozy na volafotsy na varahana ho ao anatin'ny fehinkibonareo na kitapom-batsy ho amin'izay aleha na akanjo roa na kapa na teny, fa ny piasa dia mendrika ahazo ny anina. Tanao tsara, ny piasa ozy mendrika ahazo ny anina. Enao zany rehefa manaiky asain'Andriamanitra miasa, asain'Andriamanitra magnano raha karaha raha raiky, dia za milaza aminao fa Andriamanitra miekipe anao amin'igny karazan-javatra igny. Dia nisy fotoana koa lelan'Andriamanitra anankiray antsoina hoe Abrahama. Ny rahan'Andriamanitra izy hoe mialao izy amin'ny tragnony rainao sy ny reninao ho any amin'ny tany izay mpanantenako anao, fa ataoko firenena lehibe ianao, miala. Nasaigny ny se déplacé mihitsy i Abrahama. Fa ny zavatra nahagaga tagnatin'izay nandeha izy, fa tsy izy raiky nandeha fa ny babany ndraiky niaraka taminanjy, i Lota ndraiky koa niaraka taminanjy. Ary ny tegna nampalahelo nandeha zareo fa nipetraka tamin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Arana. Ndao moa vakitsika Genesis 11:31-32, Genesis 11:31-32 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Ary Tera ozy Tera io zany babany Abrahama, ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanaky Arana, ary Sarai vinantovaviny vadiny Abrahama zanany, dia niaraka tamin'ireo ka niala tao oran'ny Kaldiana hankany amin'ny tany Kanana, dia tonga tao Arana izy ka nonona tao. Andeha amin'ny tany Kanana ny direction fa tao Arana satria tsy Abrahama ndraiky no nitondra fa i babany. Ary 500 taona ozy ny andro nenan'ny Tera dia maty tao Arana izy. 500 taona, 205 ans zany niaritry raha takeo foagna i Abrahama satria tsy nitandregny raha nivolagnan'Andriamanitra. Izy ny ran'Andriamanitra andeha, babany ndraiky no nitondra ny boly. Dia jereo fa 205 ans niaigny tamin'ny fiainana tsy nanjary satria tsy nahafantatra hoe aiza moa le toerana mety. Efa niteny zao Andriamanitra mandehananao miala amin'ny tragnony rainao sy ny reninao any amin'ny tany izay mpanantenako anao. Tsy izy ndraiky nitondra ny boly ny fibabany. Dia jereo fa 205 ans nipetraka tamin'ny zavatra tsy normal satria tsy tamin'ny toerana nety izy. Ary io dikany teny hoe Tera io Tera le babany Abrahama zany, dikany teny hoe Tera io amin'ny teny amin'ny Baiboly fianarana dia hoe i fahatarana, retardement, fahatarana. Taraiky zany ny fiainan'olo anankiray raha vao tsy magnaraka direktivan'Andriamanitra. Amin'ny direktivan'Andriamanitra ihany anefa nafantaranao hoe
toeragna mety io na fotoana mety io zay sy zay riavagna le izy dia raha jerevanao koa amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito asan'ny apôstôly toko fahafito dia ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra acte des apôtres asan'ny apôstôly toko fahafito ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra ozy hoe fa hoy Stefana mianory raha lasy ianareo ray Andriamanitry ny voninahitra ny seho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mesopotamia izy fony tsy mbola nonona tany Harana ka nanao taminy hoe miala amin'ny taninao sy niavanao ka ndeha ho any amin'ny tany zay asehoko anao jerevy tsara zany eto fa mbola io teny izay nivakitsika tary amin'ny Genesisany dia niala tamin'ny tany Kaldiana izy ka nonona tao Harana ary rehefa matiny rainy dia nafindran'Andriamanitra niala teo izy hankaty amin'ny tany izay honenanareo ankehitriny io Harana io zany raha tena dininao tsy bon endroit ary tsy nandalo fotsiny Abrahama fa nitoetra teo betabe amintsika reo ravagna amin'ny toeragna tsy tokony hijanogna antsika no mipetraka amin'ny fiainagna tsy tokony hiainanao no hiaignanao satria betsaka amintsika mankahala fivavahana sy resy lahatra mbo hivavaka le Andriamanitra nagnamboatra anao ihany no mahafantatra ny zavatra mety aminao anao mijery nange zao possible tamin'ny fakely anao natao batise rehefa nahaventiventy nahazony raha anao tsy diranao ndraiky eglizy ny ray aman-dreny mba nagnatoro iany hoe ato atsiny ny lalagna manjary nedina venty anao nampagnahy za ndraiky mahafantatra raha mety aminahy ary raha mba tany anao zao mba impiry anao miditra eglizy eny agnatin'ny taogna raiky dia zany ravagna matetiky mampisamotofoto an'le fiaina zany mahatonga satria anao zao raha mandeha mividy tomobile amin'ny concessionnaire ohatra hoe Toyota raseta vaovao be ka raha misy simba igny zareo amin'ny Toyota ihany tokony hagnamboatra an'igny fa tsy ndesinao amin'ny concessionnaire hafa dikan'izany Andriamanitra ny nagnamboatra anao izy ihany no mahay magnamboatra ny fiainanao fa azy ndesigna amina piskidy azy ndesigna amina pomasy fa tsy hainjareo zany manjary voakotokotika ianao dia zao anao ke lasa marary sahiragna tsy mety tonga amin'ny tanjona iry afatrafatra fo zay ho antsika mpagnaraka an'izao fandarana zao indroa mihitsy zany Abrahama no nitenen'Andriamanitra indroa Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama voalohany izy tagny Mesopotamia ile oran'ny Kaldiana dia avy eo tagny Harana ny aro miala akeo anao Abrahama miala akeo anao Abrahama tsy haiko ny anao zay fa impiry anao mba fa nahenao afatra hoe ndao hivavaka fa ny bon endroit amin'ny fiainanao io dia amin'ny Jesosy ihany ny bon endroit amin'ny fiainanao io dia anao mba miditra eglizy magnatony mpanompon'Andriamanitra mivavaka mandre karazana fampianarana ka jereo fa attaché be tamin'ny rainy zany izy attaché be tamin'ny babany Abrahama zany hoe nisy karazana stabilité ny aignany tao satria ny rainy nanan-karena be io oran'ny Kaldiana io le toeragna avaratry Gaza misy arena manambola be zany babany Aringana nisy pétrole dia jerevo tsara fa attaché be tamin'igny izy betabe amintsika reo mahakamo antsika hivavaka dia resaka asa raha vao mivavaka sao dia tsy mahazo magnano business raha vao mivavaka sao dia zao betabe ny zavatra tahorantsika attaché be amin'ny resaka stabilité financier tsika sy ny sisa tsy hitera nefa no nahazo vision fa i Abrahama ireo fa notantarainy tamin'ny rainy le vision izy ireo fa le rainy ndraiky no mitondra anazy hoany amin'ny tany Kanana ny ole dia izy no hitondra ny babany ndraindraitsika io misy fahatsapagna agnatintsika hoe te hivavaka tia nombona tantarantsika amin'olona ndraiky tsy olo jiaby ravana resy lahatra hivavaka zany tsy olo jiaby mankatianao hivavaka sy ny sisa ka mba fantaro zay mba nilazain'Andriamanitra taminao tsy nahagaga raha nijanona tao Harana izy ireo satria hitera dia tsy nivakoloha amin'izay feon'Andriamanitra hitera tsy mirarahana zany hoe zagnahary zany fa nanan'Andriamanitra hafa zay ny tompony izy eo zany ravagna no matetika miteraka fahataragna amin'ny fiainantsika reo matetika ihany koa ny zone de confort no miteraka fahataragna na ara-panahy io na amin'ny fiainan'olona maro zay manaradian'Andriamanitra zone de confort io no agnisan'ny zavatra micontre ny destinénao misy zao karazana zanaka tsy te hiala an-dragno ray aman-dreny tsy te handeha hiasa le mahazo goûté manana chambre manokana mahazo vola kely misy tantinina mipetraka agny an-dafy manondefa vola isam-bola dia tsy te hivakilo mba hitady vola les zones de confort io égale contre destiné fa mba tongava saina mba mianara manomboka midemerde mba hitanao le tegna fiainanao manokana tsara be le misy magnampy tsara be mipetraka amin'ny papasomama fa sao dia mba fa fotoana zao
mandehananao mitady asa, sao dia mba fa fotoana zao mba hanambadiana, sao dia mba fa fotoana zao amoronanao ny fiainanao manokana. Eo zany diavana. Teboka anankiray faharoa, mila jerevantsika hoe ahoana io tranga mahazo anao io. Zany hoe agnatin'izay zany a mila ianaranao zany agnatin'le hoe mifehy circonstance favorable sy défavorable, mila mianatra ianao a magnome agnarana zavatra anankiray, ome voagnara. Satria ry havana ny mpagnome agnarana no afaka mifehy ny zavatra omena agnarana. Averiko indray mandeha, ny mpagnome agnarana no afaka mifehy ny zavatra omena agnarana. Raha te hifehy circonstance favorable sy défavorable anao. Ohatra fotsiny zao, matetika amintsika reo zao manana fahazarana, raha ohatra hoe andeha hamono fivorina, andeha am-piangona, mbola ampanamboarana akanjo akeo izy fa miteny rô atsika tony mbo tara ake, dia jereo fa igny olo igny tsy maintsy tara igny vao tonga amin'ny tany ombany, satria nomeny agnarana le circonstance iaignany. Ohatra fotsiny koa zao hoe raha jerevanao tsara, ny mpagnamboatra stylo zao nagnome agnarana ny stylo ho stylo, dia jereo fa azo ny fehezina ny stylo ahafahana manoratra, satria nomena agnarana ho stylo. Fa raha nylazay hoe angidina tsy voasambotro zay, satria ny angidina efa hafa ndraiky koa ny zavatra niaignany, satria igny agnarana igny no mamaritra ny nature na zavatra anankiray. Ce sont des noms qui déterminent la nature. Eo zany a no mba mila ianarantsika mba ome voagnara ika misy anao. Iverenantsika kely ny amin'le Jesosy Kristy teo a, Jesosy rehefa tonga nandena tagny amin'ny fasan'ny Lazarosy, dia ny resaka daholo no jiaby hoe fa maty ho zareo, fa maty. Ny olo jiaby nagnome agnarana fa efa maty Lazarosy. Fa i Jesosy rehefa tonga teo, izy hoe tsy maty izy fa matory. Anao tsara? Satria ny olo matory ihany no azo foazy, mifoazy. Fa izy koa olo fa maty zany tsy manjary foazy. Dia rehefa nomeny Jesosy agnarana mba ahafahany mibaiko an'i Lazarosy vita agnaty fasy hoe Lazarosy mivoahanao, nomeny agnarana hoe tsy maty fa matory. Io situation misy anao io mba hovao hely raha mivoaka vavanao manomboka niany. Ohatra ny mahafinaritra antsika be le miteny andreo hoe sahirana eky zay mijaly eky rô jolahy tegna finedy tsy nanjary izy ty, marobe raha volagnintsika amin'ny fiainantsika. Igny zavatra teneninao igny agnarana izy igny, nagnome agnarana le circonstance ianao. Dia amin'izay fotoana zay lasa igny tokotra no hita aminao. Mandehananao zao arian-joma ary misy an'izay le hoe latre de Tassini zay ao. Io Tassini io ry havana tsy gasy, tsy malagasy karaha anao, fa olo nanjanaka ny Madagasikara tamin'ny fotoanandro. Mandeha koa anao misy le hoe boulevard Joffre, boulevard Roganière, vazaha be tonga teto, fa nomeny agnarana reo quartier reo mba hanafahany ny fehy azy. Maraparagna koa azy ny Afrika, ny Amerikanina zao tamin'ny fanjanahantany, rehefa te hanjanaka firenena anankiray izy, hanjanaka olo anankiray izy, malaka afrikana anankiray izy na malaka gasy anankiray izy hoe i Mobutu Sese Seko agnarany ohatra, Mobutu Sese Seko, alainy avy amin'ny Madagasikara, alainy avy amin'ny Afrika. Rehefa tonga ny an'Amerika igny ovaniny agnarany, tonga dia ovany hoe Jefferson. Azonao miova tampoka le boy, satria inona ny antony, tsy Mobutu ntsony fa lasa Jefferson. Zay zavatra zay agnarana no midéterminer nature. Enao amin'ny situation misy anao iny mba ome voagnara, mba mianara rehefa mba misy magnontany akory ma rô ino mba zao rô hoe mitahinjagnahary mbola velonegny ampy, fa za miteny nge tsaratsara ny tamatavy tsy ala parasianka karaha an'izay no ohatra ny fiera be tsika miteny izy regny, nefa anao io noforonona ho mpaminany, anao io noforonona ho mpaminany zay lazainao tanteraka. Tsisy école de prophète teto ambony tany fa vitany Adama nagnome agnarana ny zavatra rehetra ary tsy azo novagna ntsony zany jusqu'à androany. I Adama nagnome agnarana angidiny, voay, sokatra, bibilava, tsy haiko ino, sy ny sisa, tsisy azo novagna. Ka ny minitra anao miteny hoe tsaratsara ny tamatavy dia ho feno parasianga ny tongotra anao. Mety tsy ara-dalàna amin'ilay parasiangana fa manana problème marabola, sahirana mitady asa, lasa mandringony ny afarany satria meratsy. Satria io zavatra tenenintsika io ravane misy hery zavatra lazainao na dia tsy mpivavaka ranao. Ianao ohatra hoe misy olo mandeha bisikileta mafy be mandalo amin'ny devagnanareo, dozinao tsy mbo lavo ndraiky zay lahy igny, milaza aminao zao fa omeko 5 secondes anao fa lavo igny tonga aloha, dozinao akory rô tsy efa raha nivolanky. Ka io raha volagninao io misy hiagnany,
misy raha tsy manjary ndraikindraiky mivoaka vavatsika satria misy fahefana afaka maminany ny déterminé zavatra tsetratritra zay moa ny fandarantsika tapotra ny fotoanatsika magnetagna anao rehefa avy eo ary amin'ny foyer social Canada ny fotoanatsika manomboka amin'ny rora sasany rapitso maraina amin'ny 7 ora ny ariva amin'ny rora sasany tongava fa goavana de goavana ny zavatra resantsika ao miaraka amintsika Jehovandriamanitra ny toerana misy ny fiangonana Junior Fresh nefa fantatsika tsy ambolo madinika vafarany coopérative Trans Express manaraka atsika ny fahasoavana tahin'Andriamanitra tompoko Itais Nisso e faz Na gente olhando sai e fala Se envolvido em bola Não diara via me não Café não faço a banabe Se voltar disso Al sambara ngane lumeng sana Na gente olhando sai e fala Yaba kapanza Café não faço a banabe Tenga uma vez Fuko mifaly navahan'ilay paary maventy tsy tambo izegny mamoha isa mandregny fahasoavagna zay sy mba malaky tera sy laza esony dera mandaza magneva ny aja tokony raha kalaza miara magneky miara miheky vonina itahoanao mandraky zay aterinay amianay wana tegna mave Fitiavanao anay Sapa quiser Aminao Makaranzao anay Samba tchê Tenga mave Fitiavanao anay Sapa quiser Aminao Makaranzao anay Samba tchê Samba